Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia fampindray tena komena aminao eto androany manaty izao fandarana vavaka fiambenana izay rahana fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio mpikambanatin'ny groupe izay maharesy miarahaba antsika tsirairay avy ary fiadanan'ny tompony hanapaka any anatin'ny fotsika anatin'ny tokantrano izay mandray an'izao fandarana izao. Misaotra anao ny fidy araka aminay eto indray androany matoky sy mino fa ifampaheretsika ary matoky sy mino koa fa tsy takanidiranao eto ny voanao eto androany ka dia tahiny tompo tonga soa raha androany nao va tonga eto dia teteny aminao eky kisendrasendra kory na tongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo koa raha $100 $100 no niditra voalohany teto androany. Mireo any amakiko ny tsodrano ho an'ny $100 sy nareo any Koweït, Arabia Saodita, Chine, Madagasikara ary any Oman. Dia miala tsiny aloha amin'ny teo satria misy aminareo izao manontany hoe tapaka nga efa ela ny tapaka satria tao anaty fandarana mampionona teo dia tapaka ny fandarana. Raha tena marina tokony mitoy ny misandrata sy ny vavaka fiambenana fa no tapaka izy teo dia niandrasana elaela kely mihitsy zay tonga tsika zovy manomboka somary niandrasana kely raha eo tsika dia nirelance dia mety tapaka vetivety ihany koa le izy. Dia izao zany lasa misaraka aloha androany ny misandrata sy ny vavaka fiambenana ka dia tonga soa tsika mianakamy. Misaotra an'Andriamanitra mbola tafavory eto indray tsika rehetrarehetra fa fahasoavana izao mbola tafavory eto ary anambonin'ny zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny izao andro lehibe sady masina izao. Dia miarahaba antsika rehetra natratra an'izao andro sabata masina izao Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hitahy ny fiainantsika, hikasika antsika indray ary hampandalo ny fahatsarany rehetra aminao anie Jehova amin'ity andro sabata ity. Raha manaiky ny tsahatra ianao androany za tena miteny ianao fa tsy fanapa-kevitra ratsy akory zany, tsy fanapa-kevitra ratsy akory zany ary ny ten'Andriamanitra mihitsy dia miteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata. Mahita andriamanareo azy izy dia mitsara dia aza manao raha, aza manao ny asa. Ny eninandro izy ny Andriamanitra no niasanareo fa ny andro vaventy kosa dia hitsara anareo. Raha manaiky ianao nitsahatra dia tsy asa ianao nefa ianao velona. Halleluja. Satria Jehova mihitsy miteny hoe mitsara ka Jehova zany niany mombanao tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa zoma ohatr'izao dia milatsaka ny mana tany amin'ny tany hevitra dia avy roeny no milatsaka. Inona ny dikan'ilay avy roeny? Satria raha pitso tsy mandeha mivoaka
mandeha mitady mana efa misy eo. Za mino fa efa ampo anao ny azonao tamin'ity herinandro ity. Aleloia. Satria mahay onona, mahay mahalala onona e. Za manokana zao dia tena ampy anahako izay hazakazaka sy fitadiavam-bola nataoko tamin'ny herinandro androany tena manomboka eto dia mitsahatra. Aleloia. Mitsahatra misy zavatra hitako eo mbola tsy vitako hatramin'ny androany tokony ataoko rapitso. Fa izay tsy vitako Jehovah ny amitan'izany. Fa za kosa za sy ny ankonako sy izay rehetra vahiny ato anatina ato tokantranonay. Aleloia. Raha misy vahiny dia mifidy mitsahatra izay satria Jehovah aza Jehovah mitsahatra. Aleloia. Ny andro fafito teo amin'ny andro fahenana nataon'Andriamanitra ny olombelona. Nataony amin'izay ny olombelona satria zao efa hitsahatra izy ny andro fafito. Aiza ary Jehovah ny hitsahatra? Ao anatiko sy ao anatinao izy ny hitsahatra. Tempolin'Andriamanitra isika. Atsaro ny tabataba, atsaro ny tebiteby, andao hitsahatra isika. Misy problema be ny lozanao androany atrehanao amin'ny latsinainy, andao hitsahatra isika. Aleo Jehovah no hiady. Ampangino ny tabataba, ampangino ny aya, andao hitsahatra isika. Ny anaran'i Jesosy. Tonga soa isika rehetrarehetra. Tiana tsodrano Rahavavy Sandola. Amin'ny Isaia 7:20 matetika izy tefa tonony teny fa falipelea manonona an'ity tsodrano ty ny Sandola androany. Hoy ny ten'Andriamanitra, amin'izany andro any no iranareo amin'ny tany mboloboka azahoana divay mahery hoe za Jehovah ny mpiaro anio. Isaky ny indray mpimaso no andemako azy, fa andao misy manimba azy. Na andro na alina dia miaro azy aho. Aleloia. Amen. Sandola. Ianao ane zany tany mboloboka azahoana divay mahery zany. Tany mboloboka azahoana divay mahery. Aleloia. Fampiasain'Andriamanitra ny ianao arovan'Andriamanitra ny ianao amin'izay rehetra ataonao. Hitompotsika rehetrarehetra. Zay tsodrano Sandola. Sandola ny Koety nitombony tamin'ilay androany tapaka ilay izy mbola azo tsodrano nareo. Aleloia. Rehefa otramazy tonga dia mitoy ilay izy dia tsisy intsony ny famakiana tsodrano ary tsy voarabo akory ary nareo. Fa androany arabaiko amin'ny fifaliana mihitsy ary ity zanay dia Madagasikara, Lina France, Rosemina France, Kataka France, Tina Rakotoarizaka France, Kodanila Belgique, Bersava Koety, Itody Raonso France, Tody Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie-Joé États-Unis, Jesosy Merko Koety, Erika Rak France, Bersava Koety, Felina Rakoto France, Tsiramboramiel France, Antra Clarisse Madagasikara, Tahiny Jesosy Lovlitina France, Mampionina France, Thierry Albenza France, Lovlitina France. Misy problème koa ny telefônina ny Lovely zany. Tahiny Jesosy Zamina Kamaradiny Jesosy Antra Clarisse, Zamina moa eto France, Antra Clarisse Madagasikara, Koda Léonia Arabie Saoudite, Soameva France, Eme Manambotso France, Tonga Soa Markeli Madagasikara, Tonga Soa Ranoroso Olga Koety. Alléluia. Tratran'ny sabata Lina. Testa kely mahita ny commentaire nitoditsika. Alléluia. Tonga soa toditsy ny commentaire malitsy teo ny commentaire fa mivatany teo sainy sy ny fanahany teo commentaire ihany sisa ny tsy tonga. Testa kely rehefa mahita ny commentaire ko pasteur Rado efa mahita androany ka tahiny Jesosy tojo Antra Clarisse efa voateny teo Azasika Patitsy France, Miana Mainso Italie, Tonga soa miraikitra indray. Raha sanatria tapaka ty fandarana ity dia tsy mirelanse intsony fa tonga dia rapitso anatin'ny commencement kely sy fampidina toro-teny tsika amin'ny miona ary havako malala. Itody Raonsoa France, Elena Miarinena France, Randania Marie Charline Madagasikara, Razana Monika Koety, Kodanila Belgique, Jesosy Noery Koety efa noteneniko teo. Tonga soa Angèle Pagès France, Angelina Diamant Chine, Fabio Razanakadava Koety, Eliza Tsiala Madagasikara, Marina Tiana Canada, Nasimi Koety. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Faly mahita anareo mahereza maneta hatramin'ny farany. Androany moa raha navavitsika Suzela ny tolontsika anatin'ny bavaka fanombohana dia mampionana ny tolontsika anatin'ny toroteny ary avy eo kosa raha navavitsika Maria Hortensie ny bavaka ho an'ny firenena. Reo ny ekipa iraka amiko eto androany. Tahiny tokoarintsika andao dia mitsika fitenenana raha navavitsika Suzela. Suzela anao avy hatrany ny fitenenana.
Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra dia mbola araka hivavaka ary sika metraka izao fotoana izao tela-tanan'Andriamanitra indray. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra iray ny tsara indrindra mankasitraka anao izay Jesosy satria mbola nitantananao fiombinao izay tsirairay aveliko mbola tafavory eto indray androany. Mbola andeha hanandratra anao ny voninahitra anao ary ny henin'ny teninao Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny famindramponao amin'ny tsirairay avy. Jesosy mety ny zavatra nataonay nampentipentina anay nandritra ny tontolo andro iny dia androany izay dia mangataka anao mba hamindra foanay ngatana ilay ranao tena nadio izay mila ny fahotanay tsirairay avy Jesosy. Androany izay dia mangataka manokana aminao indray mba hitahy izao fotoana izao Jesosy malalo. Angatana efa ny anao masina mba hirotsaka tanteraka amin'ilay mpanomponao izay anao ny asanao ny mpanomponao izay mitondra ny tenin'Andriamanitra androany sy pastera Melabelatra, ny mpanomponao izay anao nivavaka ny firenena Jehovah dia ianao ny ametraka ny teny rehetra ao am-bavan'izy ireo. Angany mba tsy hisy latsaka ny teny rehetra Jesosy mba tena apetraka eo am-bavan'izy ireo tsirairay avy izay hafatra avy aminao Jesosy avony izay en'izany hafatra izany dia volavolaoko ny fo mampanana tsirairay avy hieno an'izany hafatra izany mba tena handray an'izany androany Jesosy mba tena hitoetra ny anatinay izany teninao izany Jesosy malalo akofanay amin'ny rano ny koneksiony mba tsy ho tapaka androany Jesosy malalo tena hoe arofanay amin'ny rano mihitsy ny fitaovana rehetra ny koneksion so azony devoly sy satana elingelena androany fa naratsy rehetra izay tsy avy aminao dia tiatiana sorohana amin'ny anarana Jesosy Kristy tompony sapata tsy hanakery tsy hanapahefana eto androany Jesosy fatoranay amin'ny rano ny asan'ny maizina rehetra sy fanaratsy rehetra sy ratany elingelina izao fifantohanay izao Jesosy dia misaotra Jehovah Andriamanitra mitera lasa voninahitra teo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra mandrambavy Suzelle tsika tanata izay vavaka mamy sady matsiro izay metiny tamintsika teo izay. Mahereza trany amin'ny asan'ny tompo misaotra amin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra manankeo pasoavana anay amaly fitia hitahany fiainanao fanatera amin'ny ankonanao. Halleluia. Izany mba tao latsina rabaiko mialohan'ny izarantsika fahasoavan'Andriamanitra. Raha tany Marie Charline efa rabaiko teo raha zana Monika Koety Eliza Tsiary efa teneniko teo Love Litina Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Nasela AMG France tahiny Jesosy Andrina Suzelle Suisse tahiny tompo i Fabirazana Kadavy Erika Raky France Yamodila tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Alleluia. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra? Zao tsika hifampizara fahasoavan'Andriamanitra hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Ny anahy dia zavatra anankiroa. Voalohany indrindra androany après-midi dia nandeha lavitra be izay. Nandeha tany Paris izay telo mianaka kely. Nisy rendez-vous izy roa vavy kely. Vavy matoa sy vavy haivo. Dia nandeha nakany Paris izay. Ary rehefa nakany dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy voahelingelina ny fandaharana. Lamina tsara ny dia, tsy tratrariva be nefa ny après-midi vao niala, tafaverina soa matsara, afaka hanao fandaharana. Zava-dehibe nge zany ilay abako. Zava-dehibe nge zany tena hoe tsy mirahaty fotoana amin'ny Jesosy izany. Izay ny fitondram-velona voalohany, tahin'Andriamanitra ny dia izay telo mianaka kely. Dia ny fitondram-velona fahatelo teneniko rehefa anaty toriteny. Fa ny fitondram-velona faharoa dia izao. Misy olona izay zany ravana malala manajera amina partenaire ny fiasananay moa zany dia manajera izy io. Ary manajera izy io io manajera io dia manana toetra tena mahavariana, tena kezitina sady tena masika sady ditany hitanao ilay olona mora tesitra rehefa tesitra to dia ilay tesitra be tena ohatry misy devoly ireny. Ary eo amin'ny toeram-piasany dia matetika be miova ny olona miasa ao noho n'inona noho izay toetran'izay.
dia tamin'ny herintaona nandeha tao amin'izareo tao ahako, misy asa natao dia nikisitinany be koa zany, dia tapatapahiny teo amason'olona ahako. Dia za moa tena tonga dia namaly anazy tamin'izay hoe mitazomiko ny tanany, tonga dia nataony lahy tonga dia eo amason'olona, dia nitazomiko ilay tanan'ilay aniny, azafady aza ataonao ohatr'izany aho miresaka aminazy satria za nge hoa tsy miasa aminao za tsy miasa aminao fa ny olona miasa aminao atao an'izany fa za tsy hananao fahefana atao an'izany. Dia natsoko ny chefko tamin'izay hoe tena ohatrany tsy mety amiko ny ataon'ity olona ity fa ahoana. Dia izy ny chefko hoe miala tsiny aminao aza tazitsina olona izy fa nitoetra ny efatra amin'izay mihitsy izy, ny olona rehetra ataony ohatran'ny daholo. Izany za zany tokony hanaiko koa raha hoe ny olona rehetra ataony ohatran'io. Za moa teny tamin'ilay chefko hoe tsy mety aminao aho zany, tena tsy mety aminao ilay izy satria za nge hoa tsara fanahy aminazy za nge hoa sarika aminazy tsisy zaho tena tsy mety tamiko la zay ny toetrany fa teo amason'olona be dia be aho zany no nanaovany an'izay toetra izay ka tena tsy mety amiko fa mila miditra atsehatra amin'io aho ianao mantsy ny chefko fa raha tsy izany aho za tsy ho antsony aho dia teo moa zany ny chefko ohatran'ny sadaikatra resaka aminy satria manajera zany manana ny toerany za moa tsy manana ny toerana mampiasa madinika fa nampiharina ilay zavatra nataony. Za moa zany niandry tamin'ny chefko mba andraikitra kely izy hoe mba tena hoe ampamatsoa izay mirahalahy dia aleo mifanazava eo amasona satria tena tsy zakako azy zavatra nataony teo amason'olona aho za ohatran'ny tapatapahiny ohatran'ny hoe tena inona tsy mety aminazy izay foana tsy nafanao ny ampiasany fa za efa tsy mety aminazy satria za tsy olona miasa aminazy fa za zany olona vahiny tokony tsy ataony an'izay. Dia vita moa tamin'izay dia somary ohatran'ny hitako ohatran'ny hoe tsy nandray andraikitra inona ny chefko, tsy fantatro zavatra nitrangatany fa tsy nitanterahany mety hoe aleo mba havelena resana izy fa tsy mety aminao ilay zavatra tena dongetrany farany zany fa tsy raika fa izy moa mikalme anazy chefko hoe hitanao izy ny olona rehetra mihitsy izy efa ataony an'io daholo fa kalme ianao alao izy kely amin'io fa io androany indray vao tany amin'ilay toerana nandalo tao amin'io toerana io tsy indraindray ihany aloha za dia jereko tsy mahita anazy intsony, tsy mahita anazy mihitsy ny ahy zany. Dia za zany mieritreritra hoe tsy te hahita anahy izy taonina an'ilay nefa taonina izay izy efa nihaona izay mirahalahy dia efa nandalo teo dia efa samy tsara fanahy zany fa nomeny zava-pisotro sotro kafe sa sotro jus ohatr'izany ihany fa nefa ilay zavatra nataony tamin'ny farany zany tsy mba nialany tsiny tamiko ilay izy fa ohatran'ny hoe lefalefa fotsiny. Dia androany ary za mba nahavariana ela intelo ny efatra teo za tanatin'ny herintaona nandalo tany tsy hitako intsony izy taonina an'ilay izay ilay resaka. Dia androany nanontany an'ilay mpiasa tao fa ary izy tsy hitako intsony hoe John satria John anarany. Izy io izy tsy ato intsony maninona aho tsy ato intsony izy nanomboka oviana hoa izy tsy tato herintaona izay eo izy zany hoe aikay taorianany kely satria herintaona ohatr'izao mihitsy vao ete vao manomboka mihitsy nisy an'ilay fifamarina teo amin'ny rahalahy herintaona ohatr'izao izy niala dia variana be mihitsy ahako toy izay hoe ary ny chefko tsy nandray andraikitra fa Jehovah nandray andraikitra. Io olona io 5 taona teo amin'ny toerana io, 5 taona tao amin'ny plasy nisy azy io, manajera tao amin'ny toerana io partenaire ngeza be ampiasana hoe manajera tao izy nandritra ny 5 taona ary ihany mihitsy moa zany za 5 taona niteto fa herintaona izy izay tsy toetso zao ny zavatra atao an-tsaiko tena fandresen-dahatra ity ary tena inoko ary tena hisorako an'Andriamanitra ny olona rehetra nataony araka ny tenin'ilay chefko hoe tena aloha izy amin'izao izy efa eo foana efa zao foana ny nataony hatramin'izay fa eo foana ary zany mpiasa ao amin'izany misolo isaky ny mihetsika noho ny inona noho ny teny mahery sy ny tabataba ataon'io ilay manajer io. Ny chefko tsy nandray andraikitra taminy fa Jehovah nandray andraikitra taminy. 5 taona izy ny teo, 5 taona izy ny teo nanao an'izay zavatra izay tamin'olona fa indray mandeha teo amin'ny fiainana mikitika zanak'Andriamanitra. Attention
amin'ny teny anareo foana fa sika reto tena mbola mampatahotra no janaka tantarabe tsika ndray ataorany olona zanaka mpamosavy zanaka tantarabe zanaka mpandatsabaratra fa ny zanak'Andriamanitra ny tena mampatahotra za tsy fantatro za tsy nanontany zavatra be dia be inona ny elany fa niala izy tsy fantatro ny antony elany tao amin'ny toerana io fa ny zavatra fantatro ny reharehany hatramin'izay dia 5 taona izy teo indray mandeha any nataony an'izay zavatra zay misy olona ataony indroa intelo an'izany fa efa mionona amin'ilay Jesosy efa zay ny toetrany efa zay ny toetrany fa ny zanak'Andriamanitra koa zanak'Andriamanitra foana tsy ingery amina tsy azo atao tsinitsininy zany tsy ingery amina tsy azo atao tsy azo alaina barakina mason'olona zany Jehovah ary manarona antsika ny voninahitra tsy manala baraka antsika fa Jehovah ary ngeravana mahita ny any anatiny fotsika fa za zany tena tonga teo zany Jehovah zao ny tao tsaiko tsy nandray andraikitra ny sefo ny dongo mihitsy amazy tamin'izay fa toko mandray andraikitra rangano sefo fa maninona rangatany atao an'izany za nge mba ohatry zay koa fa nalahelo zany ny fony maninona ianao mba sy ny olona nitabatabaina tamin'izany nalahelo ny foko tena ary tena teneniko anareo fa raha tsy mivavaka tamin'izany mety misy zavatra fanitranga teo mety nisy totondry ka mba ny sanatria fa nitazomy fotsiny ny tanany dia miteneniko izy hoe azafady fa zaza atao an'izany fa za nge hoa tsy piasanao tany misefoko amin'izay any ny andro satria tia moa hitanareo fa misy hierarchie misy anina zany fa tsy hoe lohana tsika koa zanak'Andriamanitra natsoky ny sefoko azafady tena nampirenao nataony fa andraiso andraikitra ho tena aloha tena meo tsika telo dia ohatry zao sefoko ohatry ny alagany satria manager olona ambony oza hoe tena rehefa tsy andray andraikitra zany sefoko tena Jehovah nandray andraikitra tsy ohatrony izy 520 taona teo fa 5 minitra mikitika zanak'Andriamanitra dia tsy ohatrony zay fotsiny ka ny any zany tsy le fahavoazany ny olo tsy haiko zazaka tsy manako inona ny elany inona tsy maheo azy tsony fa ny zavatra fantatra fotsiny le Andriamanitra mba mitsinjo anahy le mason'Andriamanitra mba nahita ny alaheloko tato hoe tena voatsinjona ny foko taraina tamin'ny sefoko tsy dia nahita rariny firy fa Jehovah na tsy nitarenako azy ange tsy vavaka hoe Jehovah io koa Jehovah tena jereny ataony lasa fotsiny nandeha tamin'izao dia rehefa riva ohatr'izao mivavaka dia midesarge ny ao anay hoe Jehovah saotranao tamin'ny tontolo inany fa nalahelo kely any tamin'ilay anina Jehovah ohatr'izao ay Jehovah nandray andraikitra ka za mampahiranao androany alleloia zanak'Andriamanitra ianao tovy zava-dehibe aminao fotsiny mahafaly ianao sy mahafapo anao ny fahafantaranao fa anak'Andriamason'Andriamanitra ianao alleloia ndao ary iamira ary tsika any amin'ny toroteny alefako ny fijona vavolombelona fahatelo fa miandry ny anareo inona ny azonareo hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra androany alleloia ndao ary tsika iamira ataontsika tirity ho voninahitra Andriamanitra dia eo amin'izay ary nareo mandory dia vakiko revako tahiny tompo dahontsika rehetrarehetra averintsika ilay hira tapaka teo ry havana malala Pero fasoavana izay ny fanesy lalinda loatra tompo ny fitiavana ity ao misaotra anao ny foko afaka fitiavanao dia tsy vorefy pero fasoavanao izany fanesy lalina loatra tompo ny fitiavanao ity ao misaotra anao ny foko anjaka misaotra anao tompo ny fitiavanao mitendra anao tompo mitrafony anao ny fitahiana isan'andro hiteranao
isan'andro tena tsy haiko lalany tantananao ay tsy draky ny sakio kanezokwantoka de manantenana kino ny wabikoto eo antanana Isautanau tuho Nuni fitiadana Viteranau tuho Pamita fuyana Nifitahiana Nifitahiana Isanaju Viteranau Isanaju Isanaju Now, no one say now, press love and now, you if now. Say my tunga out, give it a love. It's such a love, if it's need a food Alléluia. Tehaka mafan Jesosy koa tsika tsara be le hira tena tiako be mihitsy le hira tena manome voninahitra an'Andriamanitra be ny hira ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia rahina mandrakizay ny anarany. Alléluia. Dora maki fijona vavolombelona misaotra anareo sahady izay mivonina amin'ny voninahitra an'Andriamanitra anatin'ny fijoroana vavolombelona fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Alléluia. Ndao ary vakitsika ny anamainso hitako voalohany eto raha nisy tale aloha tany dia mba averenitsy azafady mialatsiny indrindra fa izay no hitako eto aloha. Hoy ny anamainso hoe te-hiteran'i Jehovah hozy izy mitera azy noho ny fitiavany ka mbola velonaina. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tokoa. Fa iny Jesosy ajadomona Alemaina ka iny Jesosy raha Alain asan'ny apôstôly Jonathan Alemaina manindra le Monsieur John ry hitojo kanisy Monsieur John koa na paorina tany nozy izy hianatra Clarisse hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe ozy izy ny amin'ny fiarovana fa nisy roro-tany taty aminay teo dia taitra ny zanakay namonjy taty amin'ny efitra misy hitany manaraka ilay veto dia hoy izy hoe Dieu merci ozy izy fa ay mama mavavaka ka tsy misy tokony atahoranay sady lasa niverina natao zareo ndry mafinaritra ry zany finoana kely zany nozongozona naneny be ny lustre dia iny nanaitran'ny zareo dia rahina Jesosy fa ay tena tsapan'ny zareo ny herin'ny mivavaka voninahitra n'Andriamanitra rerihany arabaina reo menakavy amin'izany tiarovan'Andriamanitra amin'ny roro-tany any Madagasikara fa izy moa ny alehan'ny Madagasikara mbola sanatry mafy koa zany roro-tany zany. Alléluia. Mafinaritra be fizona vavolombelona. Ozy izy andoniana Suzelle hoe
Izy aleluia tsara ny tompo mahery Andriamanitra mainina. Tena ohatr' izany mihitsy koa za tany am-piasana tamin'ny chefinay fa izy no niala aleloia. Ny olona rehefa manisy ratsy atsika ny tombotsoa an'iny olo iny na mihavana amintsika na izy tafasaraka amintsika ary le izy tafasaraka ny vofa tsy hoe tsika ny voaroa. Aleloia. Aleloia. Mankasitraka zoko Maranandriana Suzel mahambe mivavaka ao izy Sandola. Ny Marizoatona sy ny ray kely sy roa kely aleloia. Voninahitra n'Andriamanitra fa nisy olona voan'ny kansera tao amin'ny lohany dia anisan'ny nampahery sontrona vavaka any olona nandritra ny volana vitsivitsy. Dia ren Jesosy fa natao scanner ny lohany dia nadio sy levo natao le aretina. Aleloia. Voninahitra aleloia. An Jesosy ny voninahitra fa mahaiza famagaky izy tsara ny tompo aleloia. Arabaina saotra ny Jesosy arabaina ny sitrana arabaina ny mpitondram-bavaka. Aleloia. Faharobe ihany koa vavahany fo ny maraina teo am-pariana dia feno fifaliana miaraka amin'ny ranomasy-pifaliana fa nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Tena tsy takatry ny saina manao reriana ny voninahitra Jehovah ray malala. Aleloia. Amen. Ny apastera tena nitaninako tamin'ny Jehovah mihitsy tamin'izay fa tena tsy ao intsony izy amin'izao. Aleloia. Hitarairana amin'ny Jehovah alaza amin'Andriamanitra mihitsy. Aleloia. Talohantsika moa dia alaza amin'ny dada fa zao alazantsika amin'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Androany naniry varotra ozy izy rilina saika andeha fa ny mety eo ny laza fa ho avy ny orana dia nijanona kanto tsy nisy orana indray ny maraina dia faly na izany aza satria afaka nanao zaridaina raha nadino manodidina. Aleloia. Misaotra n'Andriamanitra fa izay ny sitrany. Amainina. Misaotra azy koa na vita mois de mety dia mbola eo daholo koa ny koropy izay maharesy rehetra tsy misy latsaka dia mbola mijoro daholo. Ndry merci Lina. Tsara be izay fisaoranao an'Andriamanitra marina izany. Tsy misy latsaka fa mbola reo daholo. Ndry firy amintsika mba mieritreritra ohatr' izany. Tsika mba hisaintsaina an'izany zavatra teny ny Lina izany fa zava-dehibe tokoa ngary zany hoe ndreto tsika sady tratra ny misasaka 10 taona misasaka 10 taona mbola reto daholo tsika rehetrarehetra. Mahafinaritra izany a. Tiako be izany zavatra teny ny Lina izany. Andriamanitra maro fitianao mankasitraka makasika be izany. Misaotra ny tompo tamin'ny fitiavanao anao izy Angelina Diamant. Aleloia. Rolia Anisa Almaina tonga soa. Izao n'Andriamanitra fa vita soma tsara ny andro androany. Bénévolat sisa rehefa vita vavaka fiambenana dia mitsahatra tanteraka ary mianoka anaty sabata. Aleloia. Izay mihitsy. Mankasitraka mahambe ny tsodrano Sandola ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha izao mponoana. Aleloia. Tena fahasoavana ho amin'ity androany teo izy Nasiela MG ny ahafahako mbola manaraka indray ny fandarana. Misaotra n'Andriamanitra. Aleloia. Amen. Marina izany. Fahasoavan'Andriamanitra ny ahafahantsika mbola mihaona eto androany. Mankasitraka indrindra anao fifankatsahana ny Suzel ny Lovely. Mankasitraka ny Suzel koa ry Rahalahy Alain. Shalom shalom Rolia Anisa. Voninahitra androany tena salama tsara mbola nitahiny tamin'ny karama sy afaka nanao korsa izay nilaina. Aleloia. Tahiny Jesosy lehibe Jehovah ray malala fa tamin'ny maraina za saika tearary misy olona tearary saika tearary dia tapa-kevitra za hiantso pastera asa takatsy teo ilay aretina dia ren Jesosy malala. Aleloia. Tonga dia Andriamanitra mihitsy niasa taminao fa tsy niantso intsony ianao fa n'Andriamanitra ny voninahitra. Raika Jesosy fa nahafinaritra be ny tontolo androko androany mbola nomeny tombonandro mpavelomana mbola nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana. Aleloia. Voninahitra n'Andriamanitra ireny ozy izy Fabiola. Aleloia. Misaotra n'Andriamanitra ozy izy mamia fa nilamina tsara ny tontolo andro tsy nisy zavatra nanafotoina ny fo. Aleloia. Fa zava-dehibe amiko izany mandritra ny andro iray. Tena marina ny mami. Marina be mihitsy izany any mami izany. Misaotra n'Andriamanitra fa tsisy nandoto fo. Rehefa maloto mantsy fotsika tsy milamina mihitsy ny tontolo androtsika. Tena marina izany mamia. Misaotra anao. Ny tontolo androko androany izy Sandola nafinaritra tena hoe nahita fity be amin'ny hava amin'ny patron tsapako fanohy Jesosy izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Amen. Misaotra ny Jesosy fa vita soma tsara ny tontolo andro. Tontolo hainsomme. Tontolo andro tsisy solafaka andalana hatramin'ny fianakaviana. Aleloia. Amen.
dia raha ena Jesosy malala fa nahazo fahasalamana tsara zao hiarika sabata-pafinaretana hozy izy soa meva halleloia amen. Ary faharoa dia raiky Jesosy fa vao nandeha fa temoandy ramose dia nahita asa hanomboka laindy tehaka be ho an'i Jesosy halleloia. Tsara ny tompo a, mahafinaritra be zany. Arabainy ramose Alleloia. Dia raha Jesosy tamin'ny fitantanana nandritra ny volana May iny fa dia afa-po tanteraka tamin'ny fahasoavana sy ny fiarovana ny amenakavy kely hozy Angina Rodriguez. Dia androany koa izay nandeha nivoaka dia notantahan'i Jesosy ny diany tonga soamantsara ato an-trano voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ohatry tsy mety misoratra ao ny tojo ny commentaire verina indray ilay aretina maly tojo fa avakiko amin'ny MP. Tontolo androko an'azy izy tojo dia isaroka an'i Jesosy fa dia tena faly be androany sady tsapaka hoe miavaka tokoa no manompo anao sy ny tsy manompo anao Jehovah malalo. Alleloia be aloha fa voaray tsara ny karamanay androany. Fa ny mpiara-miasa tamiko raha nahita ny karama azo dia tezitra be kely dia kely ny vola azony tsy azoko mihitsy ozy firy andro be zao ny asa nefa dia zao ny raisiko zao dia atsoko ny tompony andraikitra fa dia fasana karama fa tena mirehatra zany fatezerako. Dia natsony koa ny direktera efa nazava aminy dia mijery ny endriny ianao dia ohatran'ny olona sy ndray karama enim-bolona an'izany izy. Tena tezitra ane ivezivezerany fiasana akany amin'ny banky sy ny sisa dia zany indray rehefa nahazo karamako dia faly ane za hoe setika za hoe endre zato fitahinao ny fitiavanao azy Jehovah satria dia nihoatra 300 € mihoatra ny karamako volana avrila teo no voraiko nefa tsy dia nisaiko tsara 12 andro fotsiny any. Zany ny asa volana May ity fa nahaka vakansa Pentecoste ny asa sabotsy sy lahady vitsivitsy sy ny sisa dia hozy hoe Jehovah polisy fankasitrahana tamina nahatrika Pentecoste ty 300 € amboniny ity ndry tsara loatra ry havana Jehovah sady mita rehefa tena manompo azy amin'ny fo manontolo. Alleluia. Tena mahafinaritra nge zany tojo mahakasika fo be mihitsy zany nge raha tsika mahaiza foana tsika mankasitraka an'Andriamanitra. Hitanareo ny olona tsy avy akasitra zany ray andro teneko anareo nisy namety fihetsy taty an-dafy nanao hitanareo misy an'ireny misy asa natao zany nanao an'ireny le vendange reny rehefa reny mantsy rehefa atao volana septambra raha manana fotoana tsy sara zany ianao dia 10 andro iny ianao manao vendange ty tena mety be mihitsy tena fitahian'Andriamanitra be ka za nanao vendange. Rehefa nanao vendange ary havana dia za ny tena za tsy miasa sabata dia hoy izy raha matao tamin'ny vola tsy mety hozy izy zany satria tsy maintsy manolo tsy maintsy mitady olona anankiray satria mandeha tsiroroa mantsy rehefa manao le vendange reny iny le voaloboka amin'ilany dia abaty amin'ny ilany dia abaty amin'ny ilany dia tsy maintsy ekipan'olona anankiroa dia zaho tsy afaka miasa sabata mihitsy ka dia tsy mety zany hozy izy da alao raha zaho tsy hanao nefa izy ndila olona koa moa za koa nilan'le asa dia avy eo amin'izay hoe eny ary fa dia tsy manesa fa dia tsy maintsy hitady olona anankiray hanao an'ilay sabata fotsiny ahoana hatrano ohatrohatrao dia vita ihany nefa le izy za moa tsy niasa sabata foana za tsy miasa sabata fa tsy izay mihitsy ny antom-bitiko izay mihitsy ny fiainako. Alleloia. Za efa zanak'Andriamanitra alleloia mitandrina ny andro sabata dia inona hozy nareo ry havana tonga amin'izay fotoana fizarana karama dia fizarana karama moa zany samy milahatra dia miara misakafo misy fiara misakafo be mahafinaritra be le vendange ty fa ohatry hoe fitsangatsangana hoe fety mpianakaviana mahafinaritra be dia samy nandrefa lopy dia samy nandrefa lopy dia tamin'izany misy volana karama dia misy solona carburant dia ohatra zany dia tsy sokafako le valopy saiko moa niraisina zany raha tsy efa andeha hody eny an-dalana tsy sokafako teo maso zany fa samy nandeha dia efa landalana mandeha ambotobily ahako no jereko tena latsaka be mihitsy le volana hoe tena hozy Andriamanitra fa ahoana ity dia natsoko izy teo azafata ohatra ny ty sao dia diso anareo nanoatra izy fa ty fotsiny vao ny karamako no menareo io izy dia nanazavadravatra be dia be amin'izay izy momba n'le zatsy ny sabata ray fotsiny 10 andro ny vendange 9 andro zany tsy nandeha satria izy sabata tsy nandeha fa nefa tsy vidy tsy hoe ray andro ny banga karama fa tena be dia be tena hoe tena ny fihetseny ary hitako hoe tena nisy tsindry azo lena be tao anatin'le izy za rery ihany koa moa no mahita hoditra tao mety tsy haiko tsoa izay zavatra nitranga tena hozy aho hoe
sao dia tsy lalina ty madama ao a zao daholo fa ndraisin'ny olona nasoran'andro anankiray tena ino izy izy ka amin'ny manaraka ozy izy a aza tapohana ntsony zay amin'ny manaraka ataovy complet fa lazay ange sahirana mbola zany zany ny tenena mbola lazay ange sahirana mitady olona isoranao e tena otra satria eny aroa de lasa nandeha inona ozy nareo ry avana lay vola kely na mety fiantsinana ako iny ho ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona ozy izy nieritreritra fa favoazana fa Jehovah namadika an'izany fitahinao amin'ny fiainao vao niala avy teo a tonga atao hatrany dia tantara mampinona izy dia zaho tsy hanao tsony tsy hanao tsony ara tsy hanao amin'ireny olona ireny tsony fa mamety feto azy dia tsy zato tsy hoe monimony zay na nalahery hoe nanao inona fa dia zay zany dia nentina teo amin'Andriamanitra ny saiko dia zay hoe rehefa misy zany mba mandray karama na misy fitahiana dia entiny eo anoloana io dia mandohalika mivavaka mandratanana misaotra an'Andriamanitra misaotra Jehovah misaotra fa tena mena fitahiana zay tsisy menomenina zany hoe ty fotsy very Jehovah fa ianao kosa very Jehovah fa inona ozy nareo nisy olona vivarotra zavatra mora be tena mila andeha dia mila midy maika zavatra tokony a avy telo eny ny vidiny fa namidy an'ilay olona intierany tokony vidiny ilay zavatra ary tonga dia nitotona tao amin'ilay vola le saika azoko mihitsy to dia le ino namidy ilay olona tsy atsasa prix fa intierany prix-any meko ohatra nao zany zavatra na 6 000 € zany a dia namidiny 2 000 €. Fa tena tonga dia tena iny le saika azoko iny mihitsy le sora-bola iny mihitsy iny mihitsy nilain'ilay olona amin'ilay zavatra dia nividanako an'ilay izy ilay izy dia inona ny zavatra tonga dia tony be taty anatiko tsy mateaboka ohatrany hoe karama azo zany karama be dia be dia mividy amin'ny zavatra eo amin'ny vidiny normal tena azo natsangana an'io ihany a hitanareo ry havana na mety fetratsika ary zao tontolo zao rehefa Jehovah mitaha amin'ny fiainantsika tsy mateantoka zany dia rehefa mandray karama rehefa mba mandray karama misy fitahin'Andriamanitra dia mahaiza makasitraka aza mijery ny hafa fa mahaiza makasitraka tsotra Jehovah fa tia ny anjarako misaotra anao azany halleloia tsara ny tompo e halleloia misaotra ny tojo ny jorovavela fa mampafana fo be meno an'ilay izy mahafinaritra be dia raha Jesosy izy Angelina Diamant amin'ny fahitapity amin'ireny tsy nompivarotra fa anisan'ny tiny ny tenako mesazy tsy mitsahatra amin'ilay patron miresaka varotra sy fivoarana foana misaotra an'Andriamanitra tahiny tompo ny asa aman-dranahanao Angelina Diamant makasitraka ozy izy tahiny Jesosy lina kasitraka halleloia lavalava ihany zay fotoanantsika izay dia raiko Jesosy fa nilamy mantsara ny tontolo andro koa sady nahita fahitapity bera nandeha namonjy braoza tamin'ny maraina ozy izy Erika tsara Jesosy halleloia halleloia be mahafinaritra zay le mandray karama dia tezitra meo anara tsy mila hoe zandro tojo izy mampionda halleloia zany mihitsy ny vazaha ty ohatrao ny toetrany mijery karama dia le kotina hatramin'ny centime dia le manao calcul mihitsy fa fiamo za le avana hatramin'ny nandraisako karama tsy mbola nandinika ny fiche de pays inaviny dia ty ve dia miala fa iny ohatrina fotsiny nraisiko io halleloia zany halleloia za tsy mandinika an'izy zany ny vazaha tena zay tsika fa maninona n'io fotsiny tsika tsy zany nampianarina tsika fa mahay makasitraka ny amin'izay hanina sahaza halleloia tsara ny tompo e halleloia zay daholo ary saotra anareo saotra be dia be anareo ny jorovavolombelona dia Andriamanitra maly fitianareo hitra amin'ny tolotena ary tsika fa lasalasa ny fotoanantsika zao to dia mentsika fitenenana ary mampionina hitonantsika anaty toroteny dia menofinaritra dia aoriana ny toroteniny verineto ny tena koa mahamelabelatra ny tenin'Andriamanitra mampionina hanao ny fitenenana amin'ny fifaliana lehibe indray avana malala no anabako antsika rehetrarehetra amin'ity hariva ity tanatin'ny fandarana vavaka fiambenana isika dia tahiny Jesosy daholo sambany ianao vao tonga eto dia tonga soa faly mandrainao ampitiavana izahay aretatra amin'ny farany isika rehetra izay efa eto foana ihany koa dia tonga soa daholo dia tianao Jesosy ary raisiko fifaliana sambana ho andray ny hitondra tenin'Andriamanitra ao antsika androany ho voninahitra Andriamanitra
Ijery ten'Andriamanitra isika ao amin'ny Lioka. Lioka 4:20 no vakiantsika androany. Ny Lioka 4:20 eny amin'ny andininy 4:40 no tonga dia vakiantsika rehefa avy eo hatrany amin'ny andininy 4:20. Lioka 4:20 andininy 4:40 ka hatrany amin'ny andininy 4:20 fa ny Solamandry aloha dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nanasany ny fariseho anankiray an' Jesosy sy ny nahasitrana ny lehilahy narary manorano ary ny toriany teny tamin'ny olona tao an-trano. Ny fariseho anankiray nanasan'i Jesosy teto niaraka sakafo taminy dia tonga tao Jesosy ary nisy olona maro tao nanatrika tao. Dia Jesosy moa rehefa mitoerana misy olona dia tsy mba mipetrapetraka izy ary tsy misakafo ihany ny ataony eo fa sady mampianatra izy sady mitory teny izy. Halleloja. Anisan'ny fanoharana anankiray tao anatin'ny toritezina nataon'i Jesosy no jerentsika androany dia any amin'ny andininy 4:40. Lioka 4:20 andininy 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Jesosy taminy nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naneraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana isakafoana. Tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy efa nividy tany fa tsy maintsy mandeha isahazy, masina ianao ekeo ny fandavako. Hoy ny anankiray koa efa nividy omby 10 ka andeha hamantatra azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa efa napakabady koa amin'izany tsy afaka makany. Ary noho tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompo hoe mandeha lafaingana eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringy. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza. Amen. Rehefa tonga ny fotoana ho ny tenin'Andriamanitra dia nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe. Jesosy no nanao fanasana lehibe ary nanasa olona maro. Dia naneraka ny mpanompony io tompo io. Dia Jesosy maneraka ny mpanompon'Andriamanitra. Ary rehefa naneraka izy dia fantany tsara mihitsy ny fotoana izay nanirahany azy. Fa tao anatin'ny fotoana fisakafoana. Izany hoe tao anatin'ny ora tena ilay manona izany no naneraka ny mpanompony io tompony io. Fantany tsara ny ora ary tsika dia miara-mahalala fa raha amin'ny 12 atoandro eo ny atao hoe ora fisakafoana nona daholo ny olona rehefa tonga amin'ny ora iny dia nirahana ilay mpanompo. Ry havana malala, ny nanarahana ilay mpanompo eto tsy hoe eo vao andeha hitady ny sakafo ilay olona fa ny sakafo efa voavoatra. Halleloja. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra 7:20 ary naneraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Izany hoe reto olona reto izany tsy hoe eo amin'ny hotenenina io vao nasaina fa efa nasaina, efa mahafantatra izany dia reto olona reto hoe misy fanasana amboarinao, misy zavatra karakarainao, misy sakafo andrahoinao. Fa miandry fotsiny izany sisa hoe tonga amin'izay ny fotoana vita ilay sakafo. Voavoatra ny nahandro tonga amin'izay ny fotoana hidirana ao anatin'ilay toerana fanasana ry havana malala. Reto olona reto izany dia olona efa nafantatra, olona efa mandre, efa nandre foana, efa nafantatra foana fa misy zavatra homanina ho azy. Dia iza moa izany ry havana malala fa tsy ny kristianina izay efa ny olona izay efa maheno tenin'Andriamanitra foana, maheno foana fa
ho avy ny fanjakan'Andriamanitra raha izy Jesosy tokony sy famonjy ny fiainanao fa maninona tsy mety miditra ao anatin'ny fanasana ny olona. Ao anatin'io fanasana io nefa dia sakafo efa vitany ao ary ny ahatongavanao no ela dia mihinana. Ry havana malala, reto mpanompo reto dia mampanompo azy dia olona efa miaraka amin'ny tompo io foana izy, ary efa nafantatra ny zavatra mitranga ao, efa nanandrana ny nahandro io mpikarakara io mpahandro sakafo io, dia mba nitaony izy ndao hoany efa vita ilay izy nge, efa ora fihinanana nge zao e, tena nona nge nareo e, fa ndaotsika hoany. Nampalahelo teto satria rehefa tonga ilay mpanompo dia nanasa tokoa ary nanao ny asa izay nanarahan'ilay tompony azy izy. Io teny io ry havana malala, teny fo io. Izao fotsiny teneny eto andefa efa voavoatra izao ny fanasana, fa io nisy zavatra maro be tsy maintsy nitenenina teo. Fandresen-dahatra. Mety hoe nitantaraina teo mihitsy hoe hitanareo vao miditra ao nareo dia efa misy couvert mahafinaritra be ao. Izao ange ohatra inona izao hoe couleur tendance ohatra hoe doré ange ny couvert ao reto hoe dia misy voninkazo ny latabatra dia ny entrée ao tena tsara be mihitsy dia ny sakafo tena matsiro. Izany hoe niaraka tamina fandresen-dahatra io, fa eto izy moa dia tenenina fotsiny hoe ndao fa voavoatra ny fanasana, fa tsy maintsy nisy zavatra tao mba hahatonga an'ilay olona ho tonga ao anatin'ilay fanasana dia tsy maintsy nisy zavatra tao nandresenan-dalahatra ny olona, ary tsy mora ny asan'ireto mpanompo reto, fa tena nikely aina izy nandeha nanasa ny izay rehetrarehetra hitany. Nampalahelo anefany fa ilay olona nasaina dia niteny hoe samy nanao fialana hoy ny tenin'Andriamanitra ny 9:20, fa izy rehetra dia nitombo saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany tsy maintsy mandeha mizaha azy, masiny ianao ekeo ny fandavako. Hoy ny anankiray koa, efa nividy 10 andeha hamantatra azy, masiny ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa hoe efa napakabady ho amin'izany tsy afaka makany. Nanao fialana satria nisy zavatra teto ry havana malala izay heverin'ireto ilay reto fa tsara lavitra noho ny fanasana izay nanasana azy tamin'ity andro ity. Fa ny zavatra marina sy miseho nefa dia izao, reto olona reto matoa reto nasaina dia noana ireo ry havana, noana ireo olona ireo fa manana tany, noana ireo olona ireo fa manana omby, noana fa napakabady, satria ao anatin'ny ora manona io fotoana izay nanasana io. Saingy naleon'ny olona aloha mbola nandeha nijery ny tany. Io ny zava-dehibe aminy. Manana projet izy manao an'io, manana zavatra ao an-tsangany izy manao an'io. Raha ao anatin'ny io tany io mety ambolena io, mety ananganany trano io, mety tsy fantatra izay ataony eo. Ny omby manana projet mihitsy izy hampitombo ny isan'ny omby. Ny fampakaram-bady takany ahoana moa izany vady vao, mbola mamy tena matsiro, tena hoe za ve vao vinana nanambady dia efa aloazako andeha hamonjy fanasana, aleoko aloha mipetraka ato. Ary ireo zavatra rehetra fana dia hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe niteny reto olona reto hoe ekeo ny fandavako. Javana, ahoana moa ny andavana an'izany? Angamo ireo ry havana malala afaka atao fialana tsara mihitsy angereo andeha hijery tany izany, ka ny tany tsy maintsy jerijerenako, novidiana atao inona fotsiny ary io. Andeha izy hamantatra omby izany, ka ny omby tsy maintsy karakaraina, sao dia maty eo, atao inona fotsiny ary io. Apakabady, andraikitra ngezabezany napakabady izany manana tokantrano. Ary dia tena ekena tokoa fa atao ohatran'ny zavatra tsy azo laviny ireo. Nangataka ihany izy hoe ekeo ny fandavako.
tonga teo ihany izy dia niaino fa nizay mba fiangaviny hoe ekeo ny fandavako ozy izy. Ry havana malala, raha ny fandavana, Jesosy dia efa manaiky fandavana ry havana, ary efa zatra n'izany Jesosy. Efa zatra fandavan'ny olona Jesosy ary midina tety izy dia efa niomana ho amin'izany. Raha mijerisika ny amin'ny Isaia 7:20, andininy 7, Isaia 7:20, andininy 7, dia tena efa haitsika loatra manao hoe natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'ny olona koa jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Lavin'ny olona ange Jesosy e, efa zatra ange Jesosy ry havana e. Zao foana no tenin'ny olona hoe matetika miresaka aminay, andeha atao hoe izahay ilay mpanompon'Andriamanitra, izahay ilay mpanompo izay manasa anareo foana hoe ndao efa voavoatra ny fanasana. Ora fisakafoanana ange zao ry havana e, fotoana manoana ange zao ry havana malala e, fotoana tena hitadiavana sakafo ange zao ry havana malala e. Aiza ny toerana misy anao fa noana ianao amin'izao fotoana izao, inona ny anananao fa noana ianao amin'izao fotoana izao, fa misy anohanana eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana. Ary miantso anao foana izay andao fa voavoatra ny fanasana. Fa maro ny miteny aminay hoe pastera ô, tena miala tsiny pastera fa tsy afaka hivavaka ako amin'ny sabata fa andeha hamonjy fivoriana ohatra. Atao ahoana pastera ny sandanako any, izaho ange tena responsable voalohany amin'ilay izy, tsy mety mihitsy raha vao izany tsy eo fa miala tsiny re pastera, tena miala tsiny pastera fa tsy afaka manaraka fandarana mihitsy amin'ny alina fa izaho ange pastera miasa araky maraina dia tsampy ny toromaso dia reraka dia tena miala tsiny aminao aloha fa tena tsy afaka manaraka fandarana. Miala tsiny pastera fa tsy afaka mivavaka mihitsy, tsy hitanareo eo mihitsy fa misy mariazy ny olona akaiky anahy dia tsy maintsy eo fa tena tsy possible. Tsy possible mihitsy izany sahako hoe hanatrika sabata nefa ny olona tena akaiky anahy na zanako na ohatr'izany atao mariazy. Tena miala tsiny pastera. Ohatrohatr'izany ilay hoe ekeo ny fandavako, ohatrohatr'izany mihitsy io. Nangataka ilay olona hoe tena tsy afaka ny hoany fa mba ekeo ny fandavako. Ry havana malala, Jesosy dia manaiky ny fandavan'ny olona, ary tsy voatery akory ary hoe manao excuse be ohatr'izany, satria eto dia tena izay mihitsy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa nanao fialana reto olona ireto, nanao fialana. Izany hoe tena excuse, ary ilay excuse ilay fialana tena tsy hita hoe inona moa ny andavana an'izany. Ahoana moa ry havana no andavanay anareo raha hoe izany tokoa ny rahanareo aminay hoe tena tsy tena tsy hitanareo aloha satria misy antony, izao ilay antony. Dia inona moa ry havana manaiky inge izay e, eny e, ngamo izay ry havana malala anda. Jesosy koa dia manaiky ary safidy foana io fa izao ilay fandavana, aika ilay fandavana io Jesosy nanasa ilay mpanompo, nanasa ilay tompo, azafady, naniraka an'ilay mpanompo ilay tompo nanasa, fa rehefa nandala nasaina dia niova lalana amin'izay ilay mpanompo. Izany hoe nisy fetrany kay izany ilay izy, nasen'ilay tompo tsy niinsista intsony ilay mpanompo. Ozy izy rehefa tsy anaiko izao dia ndana tonga dia miova lalana mihitsy ianao, ndana olo-kafa mihitsy atsona, andana tena olona eny amin'ny sampanan-dalana atsona fa aza manasa an'ireo intsony. Ary tao anatina fahatezerana ry havana,
no nanirahan'Andriamanitra an'ireto mpanompo reto rehefa tao aorianan'io fandavan'ireto olona reto. Dana ho sisy fa tsy reo tsy hanandrana ny nahandroko tsonireo. Izany hoe zany ary amin'ny 4:24 ny vakiako teo, fa lazaiko aminareo tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireo olona nasaiko ireny na dia iray akory azy. Izany hoe ohatrany hoe hafanenina efa nanasa tsy tonga izy dia hafanenina ako. Dravana aza mieritreritsika fa io Jesosy io araka ny hirantsika na ny tenintsika foana hoe Jesosy dia miandry anahy foana na roviana dia izay tiako ihany io fa izy eo foana, teo tonga eo aho dia tonga, tsy teo tonga eo aho dia tsy tonga. Tandremo ry havana malala fa aika voafetra ny fotoana ahafahan'i Jesosy miandry ao anatin'io toeram-panasana io ry havana. Fa rehefa tsy anaiky ny olona nasaina dia aleon'i Jesosy mitady olon-kafa. Rehefa tsy anaiky ianao dia mbola manana olon-kafa fasaina be dia be Jesosy. Raha mbola hitentsika hoe ekeo ny fandavako fa za mbola handeha aloha fa misy varotra tsy maintsy mbola ataoko, za tsy maintsy mbola miasa sy mitady vola, ary ireo zavatra nandavan'ireo olona ireo ry havana nge zavatra ny nofo daholo nge ry havan'ireo tany, omby, vady, zavatra mahafinaritra ny nofony, mampilamindamina ny nofony daholo no nandavany an'ity fanasana ity. Fa nataony ambany zavatra ilay fanasana, nataony ambany zavatra ilay fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, tandremo fa misy fetrany io ary tsy ho eo foana akory io antsoantso io fa ho avy ny fotoana ho avilin'Andriamanitra lalana ny mpanompony dia hiteny an-danandray any amin'ny olon-kafa fa avelaoko izay fa ireo efa natsony ireo dia tsy nanaiky. Misy ny tsy maintsy amintsika ozy izy ilay ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy andeha hijery ny taniko aho ozy izy, tsy maintsy andeha hizaha azy ny taniko any amin'ny 7:20 fakitsika teo. Fa ny Jesosy ry havana malala, inona ny azy mba tsy maintsy ny tsy maintsy ny Jesosy ry havana malala dia jerentsika ny amin'ny Marika 9:9. Marika 9:9 andininy 1:30. Marika 9:9 andininy 1:30 ny ten'Andriamanitra manao hoe dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoran-dalàna dia ho vonony ary rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Ny Jesosy ry havana ny sitrapon'Andriamanitra ny azy ny tsy maintsy ataony. Ary ny sitrapon'Andriamanitra nataon'i Jesosy rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia nanao asa lehibe izy. Tsy maintsy nanao asa maro be izy mba hanaporofoana fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Nanao fahagagana izy nentina nahatonga ny olona ny aiky fa tsy nisy oatra azy, ary tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Fa izany zavatra izany tsy nampilamina ny fiainana izany, tsy nampilamina ny fiarahamonina nisy azy izany, tsy nampilamina ny firenena nisy azy izany, fa tena nitondra korotana nisahotaka nge ry havana ny olona tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga Jesosy nisahotaka, tena hoe nisy trangany zavatra tao anatin'ny 3 taona sy tapany izany, tena misy fikorontanana foana teny amin'ny fiarahamonina satria nanomboka nanao ny asany Jesosy dia efa nitsiry tao anatin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna fa ho samborina Jesosy. Dia efa nanomboka nikorotana daholo ny fiarahamonina, nikorotana tany anatin'ny sinagoga rehetrarehetra tany, nikorotana tany anatin'ny tokantrano tany, ny sasany mino, ny sasany tsy mino. Tena hoe nisy zavatra ny famafao teny amin'ny fiarahamonina teny fa tsy nampaninona, tsy maintsy natao nefa izany zavatra izany. Fa indrindra koa tsy nampilamina an'i Jesosy koa, tsy nampilamina ny nofony mihitsy nge ry havana. Fa nefa izany ny anazy ny tsy maintsy nataony ilay izy satria sitrapon'Andriamanitra. Nefara tamin'ny fahafatesan'i Jesosy nge ry havana ny tsy maintsy nampilamina azy
fa ny ndretolo antenentsika teto reo andehana mbo hijery tany sy hijery omby sy ny sisa satria mampilamina ny fiainany eritreritra izy fa io betsaka ngeny olona tsy afaka tsy sa mijoro amin'ny fahamarinana satria mba hampilamina ny fiarahamonina ary havana malala ataoko ahoana ny tsy tonga eo tsy ngamba ny dia asa ny anaovany ny havako anahy tsy ngamba ny dia asa ny saran'ny olona anahy mbola tiako ilamina ny fiarahamonina mihitsy anahy ka tsy hanaja didin'Andriamanitra zany tsy hiditra lalana zany fa sahirana amin'izany izany no mahatonga ny olona miteny hoe ekeo ny fandavako satria kosa Jesosy ianao zao ve mahita fa zao ny fiainako zao ny raha mandahana io raha manaraka ny fahamarinanao manao ny sitrapinao dia inona ny zavatra azo amin'irety manodidina dia matahotra ny ainy ny olona dia matahotra ny fikorontanany ny fiarahamonina ny olona fa ny an'i Jesosy tsy hijereny isany izy fa ozy izy ny haniko dia ny manao ny sitrapony raiko manao ny sitrapony izay naniraka haleloia ka na hikorotana ny fiarahamonina eny na dia ho faty aza ny aiko ny sitrapon'Andriamanitra nataoko za koa nefa tetiny aminao fa ny fanasana izay nanasana andreto ilay reto dia tena sakafo mahavoky ny tao tsy fanasana nandesy fanantenana io ary natongavana tao no ela dia afaka ninana izay lany afaka nisotro izay lany nanara-po haleloia ry havana malala mahavoky Jesosy ny mofonaina ozy izy tsika vao nitoriana teto voaingana mahavoky atsika io sakafo tena feno io feno otrikaina no menanao tsy sakafo makarary ny tao tsy sakafo mahatonga aretina ny ao fa ao mihitsy ny tena analana ny aretina ao mihitsy ny tena fahavokisana mandrakizay ary izay miditra ao ka mihinana ry havana malala dia tsy noana mandrakizay tsy misy anohanana zany ntsony tsy noana zany ntsony tsy mitaraina zany ntsony haleloia tsy mangetaheta ntsony hita ao daholo na rano fisotro na jus mamelombelona na sakafo mahavoky na sakafo mahasalama ao anatin'io fanasana io ry havana malala fa ny mahakivy ny olona ilay miditra ao ilay mitsofoka ao mihitsy no mahakivy ny olona hoe sady tsy hoany mandany fotoana zany mandany ny androko zany fotoana tokony andanako hijery tany lozako andeha hiditra any ry havana tia anao Jesosy tonga aminao indray ny fanasana ny roany safidy io fa aza velanao anefa satria aza miandry ela anefa satria misy fetrany ihany io ry havana tsy ho tonga amintsika rehetrarehetra ane izany teny izany hoe raha ireo olona ireo dia tsy hinana ny androko tsony mandrakizay tsy ho tonga amintsika ane izany tsy hiatra amintsika ane izany ry havana malala fa isika reto andao anaiky dia nizao ry havana andaontsika hiditra ao anatin'ny fanasana lehibe indray no manan'Andriamanitra ao anao rapitso haleloia manasantsika indray Jesosy rapitso efa mahandro izy izao efa manao ny sakafo izy izao ary dia nataontsika dia miditra ao sisa hiditra ao anatin'ny andro sabata angentsika io angeny fanasana nomen'Andriamanitra antsika ry havana malala isaky ny sabata ao misy sakafo hohaninao hohanintsika mandritry ny ray andro fa ampy antsika mandritry ny herinandro haleloia dia maherezitsika rehetrarehetra andao hihinana andao anao voky tsara dia ho hitanao fa tsy misy zavatra hafa lehibe noho izany intsony ary ny tany sy ny omby sy ny zavatra hafa rehetrarehetra izany mbola mety levina fa raha mihinana ny tenin'Andriamanitra ianao miditra ao anatin'ny fanasana dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ho levina mandrakizay na dia ho levina azy izao tontolo izao dia izay manana ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina tia anao Jesosy aminao fa ampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany dia voninahitra ho azy rery ihany haleloia amen haleloia ka sitraka ny mampitonontsika tanatin'izay
toriteny izay noentin'izay. Alleloia. Andriamanitra manakire pasoavana ny maly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza dia sitrana soa. Alleloia. Mety aminareo ngamba somary ambanimbany ny feona fa anaty tsy fahasalamana izy amin'izao fotoana izao. Tratra ny gripa mahery, température ambony be sy ny sisa. Fa tsy naiko izy moa izy zaho manao toriteny. Alleloia. Rehefa misy mahinao izany dia tena corvée ianareo ilay asan'Andriamanitra efa marary dia mbola manao asan'Andriamanitra nga tsy maintsy atao, tsy maintsy atao fa tena tokony atao raha ny fahasoavana ataon'Andriamanitra mbola avana. Tsy tokony mandritra ny androm-piainantsika isika no asan'Andriamanitra. Andriamanitra agantiny ataovy ny asako rehefa salama nareo na ozy Andriamanitra hoe mitsara tsarovy ny andro sabata rehefa salama fa ny marary sy ny malahelo mihitsy mila mpanao fanafody, mila fampaherezana. Nareo za mba manao an'izany mihitsy hoe marary dia tsy afaka manao sabata. Zavatra tena tsy mitombona mihitsy izany ry havana. Ohatry miteny nareo hoe zaho marary fa tsy teo any amin'ny dokotera, zaho marary fa tena tsy mila fanafody mihitsy. Fa mba jereo ny isan'ny olona nisitranin'i Jesosy tanaty sabata dia ho hitanareo izany hoe marary sabata mihitsy ny tanjona rehefa marary. Alleloia. Sabata mihitsy ny atao tanjona rehefa marary. Ao ny andraisantsika fahasalamana. Tao daholo ny napitraka an'i Jesosy ny vehivavy tsy natraka, lehilahy narary 8 taona, lehilahy many rano. Sabata daholo ny nasitranan' Jesosy an'ireny olona ireny. Ka raha tsy salama ianao dia ndao hivavaka fa ao ny anasitranana anao. Alleloia. Misaotra mampionona. Izay izany ny fijonam-bavolombelonako fahatelo hoe nisy ihany ny fandarana misy andrata androany na dia tsy salama aza ny vadiko dia mbola nindrindra ara-dalàna ihany ny programa ny menakavy vita ny asana. Io mantsy tena programa ngeza indrindra asan'Andriamanitra. Ny ankoatr'izay fa hoe mory havana. Alleloia. Vita foana ny any ambadimbadika any na tsy vita ary ny any tsy maninona fa ny asan'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra. Io koa ny hanina hohanintsika io. Alleloia. Dia mirary soa mampionona Jehova Andriamanitra maly fitianao dia mitombosa mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahafinaritra ity teny ity. Mahafinaritra ity tenin'Andriamanitra ity. Misaotra nareo mampakasitrahana dia mahereza daholo nareo. Luka 4:4 ndraiky vakiantsika izy anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Nireka amin'ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay fanasana hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ary izy rehetra talohan'ny natongavana io mpanompo io dia efa nafantatra fa ho antsoina dia efa niresaka milohany. Niresaka ny ray hevitra, ny ray saina hanao valiteny mitovy, hanao fialana dia nitovy saina. Nareo nga andeha any za tsy hoany ka ary nareo zizako no hoany dao samy tsisy hoany koa fanasana zao foana. Olo voalohany efa nividy tany ka tsy maintsy mandeha hizaha azy. Masina ianao ekeo ny fangatahako. Efa nividy tany. Izany hoe ny tena nahavariana tamin'ity tany ity tany manatongotra angamba ka mandeha mitsoaka. Marina tsy tany manatongotra angamba izy io dia mandeha mitsoaka ka raha tsy zahina amin'io andro io dia tsy eo intsony. Mahavariana. Efa nividy tany efa azo nge izany ry havana. Fa tsy maintsy mandeha hizaha azy ahako. Da vao tsy jereko androany izay dia very. Mba ekeo ny fangatahako. Masina ianao ekeo ny fangatahako. Io teny iray tena mahakasika anatin'ity toriteny ity. 9:20 izao ary ny anankiray efa mividy 10 ka andeha hamantatra azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary ny anankiray
efa napakabady a koa am'izany tsy afaka makany amiko a raha mandinika reto zavatra reto a ity fahatelo ty any hitako mba zavatra tena misy vidiny amindreo vady olombelona aina saina vatana fanahy fa le ray a tany mbola tsy trano kory ary zany le ray indray a omby folo andeha matatra ohatry ny hoe omby amanarivony zany andeha matatra omby folo ve de ho fatarina nay zao ato misy saka telo zanatsaka kely teo de mafantatra tsy anjera fa jerena fotsy de fantatra le anina de tsisy dika ngera fa nyzany omby folo zany everin'le olona ho zavatra tena important lavitra no lesaka ao atsy koa mety vary revilia mety vary revilia kosa vary revilia ve moa ry avana de ho atakalo omby folo vary revilia indray mihinana ve ry avana de ho atakalo tany de ho atakalo vady fotoana irahana amin'ny vady saingy ny tena marina de zao tsy fantatry retolo reto ny mpahandro any sakafo ny sous estimen'retolo reto ny mpahandro an'ilay sakafo fa izy mieritreritra fa rehefa atsona sy tambatambazana de zavatra ratsy izy zay be ny olona mieritreritra fa rehefa ny zavatra nomena fotsiny rehefa ny zavatra ny atolotra fotsiny rehefa ny zavatra ny tambatambazana ianao a andray azy de ratsy izy zay tonga de réaction ny olona tonga de ara-dalàna zay tonga de fietsika sosainan'ny olona tena normal zany hoe ty momba raiso azafady eo momba raiso moa azafady ianao hoe mba afaka mba iangavikina na ty gâteau ty tsy maintsy memotra anao hoe fa gâteau misy inona ary izy ty nefa anao ty gâteau fa le olona no miangavana hoe eo momba hoany ty gâteau mba mety ve tompoka ianao raha mba iangavinay ihinana ny ty gâteau ty jerenao tsara le gâteau de jerenao le olona tsy naria ty tompoko mba meko anao ty volo ty mba raisinao tompoko ty volo ty raisinao le vola de tsarafinao am'le any hoe vola santoka angamba mba to misy manome ny fahitan'retolo reto de tsisy dikan'izay fanasana tsisy dikan'izay fanasana zava-pony zany miohatra am'ty kosa taniko valera be omby folo vady ry ava malala za tena teteny aminao fa tsisy dikan'izany tany zany omby folo veny mba irehareana hoe andeha hamatatra azy a omby folo zany mba tena mba menatra ry avana raha hoe omby folo ny andavako an'izany fanasana le olona tetika ry avana fanasana lehibe nanao fanasana lehibe ary azo antoka fa tsy olon'olom-poana rehefa mba misy miinvité anao aza ny sakafo ny eritreretana fa raiso fa zava-dehibe tamin'le olona ny fahatongavanao satria andeha hamonjy marasy za mbola voky ka tsy sakafo ny alehantsika any za tsy manana akanjo ka tsy akanjo ny alehantsika any fa fantaro fa rehefa misy olona miinvité anao ho tonga any zava-dehibe amin'iny olona iny ny fahatongavanao aza jerena izy hoe tsy de manana na manana ihany koa aza jerena hoe sakafo ohatrany tsy de makaiza ao am'le mariazy na espace ohatrany hafahafa kely na tsy any amin'ny espace kory ary fa tonga de tablio an-tsekoly fantaro fa zava-dehibe am'le olona ny fahatongavanao ary tena tao am-pony ianao tena tao am-pony reo misy omby anakifola rehefa mampionina inony reo tsisy dikan'ireo ny tena marina mbola tsy fantatry retolo reto olo reto ny tsiro ny fanasana matoa jesosy ny teny lazaiko marina aminao hoe tsy hisy anandrana ny nahandroko reny olona reny re olona nasaiko reny na de raha akory azy retolo reto zany nanda amboalohany retolo reto zany a ny sous estime tanteraka ilay fanasana ilay sakafo
tsy nanandrana akory izy. Ny anaran'ny fandarantsika ho anao izay voatonga eto androany a, ny dikan'izany hoe aky radio andramo ka izaho. Andramo ka izaho, salama paibatra telopolo andiny papa. Sandramo ka izaho fa tsara Jehova. Eto zany a, ity fandarany ity tena mety be aminay mivady mihitsy zany anaran'ny fandarantsika zany. Tsisy ampanantenana anao ninina eto. Efa miavaka be tena midadasika ngeza be sy ositra be ikakany vahoaka sy tena fanasitanana miezinezina tena toriteny tsy misy an'izany eto. Mbola tsy nahita publicité an'izany teto amin'ity fandarana ity hoe tongava fandray lehilahy n'Andriamanitra lehibe anao. Misy olona voandresaka tamiko fakomaly voafody misy olona mifampiresaka amiko dia ozy izy mantsy ana hoe vina mba tonga aty aminay fa mba te handray mpanompon'Andriamanitra koa izy mba te handray anareo zao izy fa aminay masinareo izy a zokinay mpanompon'Andriamanitra lehibe. Tonga de izy mantsy anazy tena aza atao an'izany aza aza atao an'izany a tsy mpanompon'Andriamanitra lehibe zany a tsy lehilahy lehibe an'Andriamanitra zany a aza atao an'izany a tompoko afa tena tsy mety aminazy fa ahoana izy izy Paoly aza very avy nanteny fa saika tsisan'ny apôstôly tsy apôstôly tsy tonga vola ny Paoly te izah very ny lehilahy lehibe an'Andriamanitra menatra be amin'izany a tsy ho tena aza ataonao an'izany aza fa tena tsy mety amiko izany. Ary havana tsy misy ninina mpanantenananao eto hoe toava fa tena tsy misy ohatr'izao fa ny zavatra teneninanao dia zao andramo fotsiny aloha. Andramo ka izaho. Alleloia. Mahafinaritra. Tsy misy ninona mpanantenananao zany hoe tena inona miposaposaka be sy mananina be. Andramo fotsiny aloha. Andramo. Raha nanandra ny retolo reto tena eniko anareo fa tena tonga dia ny teny hoe tena dia omby folo ve ny saika tsy andehanako eto. Dia tany ve ny saika tsy andehanako teto za mba nahazo tany azoko jerena rapitso rangaza ny tany zany fa so ihany efa tonga za navadiko iteny io raha tonga reo olo reo hoe nanandrana aloha niditra teo amin'ilay fanasana aloha zao ny tenin'ireo olo reo Jesosy hoe za zika tsy andeha amin'ity tany kely filomettre carré kely azoko jerena io na rapitso na rafaka pitso tany tsitsitsitsoko io. Andriamanitra reto ombiomby kely reto saika nandavako an'iny fanasana iny. Ary le ray dia ty rangahy ty monina ty ramatoa ty monina eka tsy andanako tamin'iny fanasana tsara tarehy raha nakany reo olo reo fa tsy nakany izy. Tsy fantany ny tsirony io ary tsy ho fantany mandrakizay. Misy olona ray amana tsy manandrana an'izany fivavahana izany dia manaratsy fivavahana. Reny olona rehetra manaratsy an'i Jesosy reny tsy mbola nanandrana an'i Jesosy reny. Fa raha manandrana an'i Jesosy kely fotsiny reny dia mitomany reny tamin'ny zavatra noteneniny. Tomany raha manandrana an'i Jesosy. Mitomany raha manandrana ny filazantsara dia mieritreritra hoe ty za dia saika tsy hivavaka. Fiteneniko anao zany. Ny tena zava-mampalahelo indrindreto tsy anandrana intsony zareo izy Jesosy. Reny olona reny ozy Jesosy tsisy anandrana ny nahandro intsony reny. Mampalahelo nge zany ry havana. Tsika efa nanandrana ny mahita fa tena maty amiko ireo olo reo. Itsika efa nanandrana no mahita fa tena tsy misy olona maty amiko ohatr'ireo amin'ny fiainana. Avita inona eo amin'ny fiainako ny folo. Avita inona eo amin'ny fiainako tany izay novidiko. Avita inona eo amin'ny fiainako ny vadiko. Manampy aho vady manampy. Fa raha ny vitan'Andriamanitra tsisy azo ampoarina tsisy azo oharina amin'izany. Tsy misy azo oharina amin'izany. Ary ny olona tsy mety atolotra zavatra tsara. Tsy mahay manavaka ny zavatra tsara ny olona. Ary Andriamanitra mihitsy ny laviny ny olona. Hoy izy zareo hoe masina ianao ekeo ny fangatahako.
marina ny teniny mampiona teo ekeo ny fangatahana dia inona rehetretin'reton'reto-tenen'i Jesosy tsy alaiky be Jesosy nga Jesosy devoly ry ampana ny devoly raha ataonao zany tsy manaiky nda hanamomba mivoaka tsy tiako tsony ianao tsy tiako vanginao tsony ara fa namanambady am'ray maray isaky ny am'ray maraina nda hanamoe mba ekeo ny fangatahana iainy ary fa latsa koa zay izy lefa namanambady délivrance ry zao vola délivrance maivamina tsy mety miala mifikitra tena tsy mety mihitsy nga Jesosy devoly ry ampana devoly tenenao mba ekeo fangatahana tsy ekeny zany fangatahana vao menao fikiriny délivrance samy mampiala an'io eo fa tsy fiangaviana fa Jesosy tsy ohatry zany Jesosy efa tena ekeo moa fangatahana hoy Jesosy tsy mangataka koa na dia fekeo ka dana fa ekeo zao ngery avana nitady tyo hoe ao arinao misy zavatra ifamadika amin'io any amin'ny Luka 13:10 nefa ntsika ambadika kely eo Luka 13:10 Zapady Luka 13:10 Alléluia Luka 13:10 zapady Luka 13:10 niteneny hoe ekeo fandavako hoe izy zany niteny hoe mba ekeo ny fandavako hoe azasiana olana moa Jesosy fa mba ekeo fotsiny ary fa tsy te handeha kely izy tia mifanohatra amin'io Luka ambadika kely Luka 13:10 andiny 17 ngefa kitsika dia ny olona anankiray tamin'ny tompoko moa vitsy fa ny ovonjeny ary hoy izy tamin'ny olona misy ase miditra am-bavahady eto ianareo fa hoy za aminareo maro ny hitadiditra fa tsy ho afaka rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidy ny varavarana ary ianareo mijanona ao alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay dia malisy ka anao hoe anao aminareo hoe tsy fantatro na avitaizana nareo ary amin'izany nareo dia hoe nihina sosolo teo anatrianao zahay za ihany ty rady ihany ty sanatrianay zany Jesosy tsy hisy amin'ny fiainao ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao za le olakolaka be nenanao aleloia mainina be iny fa izy ny teny lasiko aminareo tsy fantatro na avitaizanareo miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka io no mifanohatra amin'ny teny nangataka zany hoe mba ekeo moa ny fandavako fa hoarinao mba ekeo moa ny fiangaviako arak'ilay fomba fiteny anareo ny ale fa nany le torosy Jesosy mba ekeo moa ny fandavako aloha tena le tany ary kosa ange Jesosy dia tena tsy possible mihitsy nyrateko ireo andevous io androany tany ege zany Jesosy ndanareo izy Jesosy ary rehefa tonga ary am'le Luka 13:10 tsy teny mihitsy hoe iny tsy satenenina samy nge le niteny hoe hijery tany iny tsy ridinao hoe tsy samy teny an'izany rehefa le zavatra tsara le mba zavatra koa dia zange naminake le nanao ny asanao hoe nihinana sorisori teo anatrianao zahay nampianatra teny an-dalambe anay ianao zange teo tamin'ny anao nandalo iny tena nihaino anao mihitsy hozy Jesosy hoe iza moa ianao za hoe dia tsy tadidiny Jesosy Jesosy koa naminany ary tamin'izany nandroaka demonika zahay mpanao délivrance injana be fa za tsy tadidiny Jesosy asanao nge nataoko tamin'ireny hoy Jesosy fa ianao izy hitan'izao ianao le hoe mbola andeha hijery an'le nanao le tany vao za le tany tsy aoka moa Jesosy fa zao ka lasa omba ny lasany ary le omby anankifolo nanahoana le omby folo vao fantatrao le omby vao isa tsy lorangaza ny resaky zany any fa tsy reo za mba hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy fantatro anao sy Jesosy ka mba ekeo mifangatahako alleloia mba ekeo mifangatahako tsy afaka miditra eo anao loza amina tampo tsika olombelona ngery avany isika tsy mahay manara roatra fa soavana Andriamanitra tenena Isaia 9:20 Isaia 9:20 ity andro androany ity zao mba tenin'i Jehova Isaia 9:20
2024 hoy Jehova izay nilazana hoe ity ny fitsara ampitsaro ny reraka ary ity ny fambelombeloma efa tsy niaitineny reo ny andro sabata zany tena natolotra Andriamanitra mihitsy hoe ity fitsarana ho anareo hotsika tena za hiasa sabata za tena tsy maintsy mbola mibetsaka ny zavatra ataoko amangam-panakaviana sy za tsy mila n'izany reraka fa za tsy tsara zany zinge fitsarana ozy Jehova za tsy mila aloka ihany mandeha mitotototo sy miady amin'ny fiainana ry mitady alaolana foana tsika ary raha mbola hoe Andriamanitra koa dia mahita olana foana tsika anao tsika ry reto anao vavaka tendrombohitra firy ny daty amin'ny ohatra amin'ny 26 juillet ohatra ny aza jerentsika iny aloha ny agenda azo jereko ohatry tsy afaka amin'io le izy mbola tsy fantatra hoe tsy afaka na afaka fa tonga dia anazy jereko ohatry ny 26 juillet ohatry ny tsy afaka jereka eo ary le vatena tsy afaka aminy verifena mihitsy aloha mialana ny enina mihitsy rehefa rak'izay tena tsisy atao 26 juillet amin'ny firy satria 27 ahako ifo maraina vavaka tendrombohitra i zavatra hitanareo Isaya 7:20 tiany toetratsika Isaya 7:20 ary amin'ny fahitanany amin'izany rehetra zany raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy vao hisy tombo-kase izay atolotra ny olona mahavaky teny ka atao hoe masiny ianao vakio ity fa hoy izy tsy azoko vakiny fa vao hisy tombo-kase izy fa raha atolotra ny olona tsy mahay mamaky teny kosa zany ka atao hoe masiny ianao vakio ity dia hoy izy tsy mahavaky teny aho hitareo le problème ho an'ny olona mahay mamaky teny le tombo-kase fa ho an'ny olona tsy mahay mamaky teny tsy ny tombo-kase ny problème fa izy tsy mahay mamaky teny le tombo-kase zany afaka tsy problème le raha tena problème le tombo-kase na nay namaky teny na ny tsy nay namaky teny tsy nety namaky an'io fa ho an'le mahay mamaky tombo-kase ny problème ho an'le tsy mahay mamaky tsy tombo-kase ny problème fa le teny inona zany ny dika tsy hanao mihitsy ny olona tsy hanao mihitsy ny olona manana zavatra ilana foana ny olona ary za miteny anareo androany tsy mampaninana Andriamanitra nge zany misy mpanompon'Andriamanitra zay miteny foana mitomany be mihitsy Jesosy sisy fa manota ny olona fa tena teneniko anao masomaso eto porofokanao ara-baiboly fa tsy marina zany misy mpanompon'Andriamanitra tena miteny Jesosy amin'izao fotoana zao dia mitomany tsy mitsahatra mitomany mahita ny fahotan'ny olona tena teneniko anareo miaraka ny lehilahy sy ny lehilahy miaraka ny vehivavy sy ny vavy miaraka amin'ny biby zao ny olona manao firaisana lofo amin'ny biby mitomany Jesosy oriavana mba mahalala tenin'Andriamanitra ao an-danitra ao nge ka tsisy ranomaso tsony ny ranomaso rehetra fafana tsisy alahelo tsisy ranomaso ahoany Jesosy lazainareo fa mitomany mahita ny fahotantsika tsy mitomany Jesosy nitomany tao Getsemane izy no nitomany ary efa teo ambony hazo fijaliana izy tsy navela nitomany ny olona fa izy no nitomany vita zay nitsangana am'izay izy vakavahan'Andriamanitra retso tsisy ranomaso zany eo an-danitra be mahita ny olona manota be Jesosy dia mitomany tsy mitomany amin'izany izy tsy maninona amin'izany izy fa zao kosa miandry an'ilay fotoana anankiray izy Jesosy nge hoariavana maka toerana zao izy zao mbola mpisolo vavantsika ary teneniko anao fa tsy mitomany izy koa mitondra ny anaranao ny atren'Andriamanitra fa miteny Andriamanitra ianona fona aminao amin'ireo fo izy Jehova tena mbola tsy resy mihitsy le fakapanahany fa ialako nenina izy tsisy Jesosy mitomany nampitso dia mbola manota foana sanatria na hitodina osy so dia maniny Jesosy nitomany
miandry anao izy dia miandry anahy izy ho avy ao amin'le lika toko fa 13 teo mijoro ambaravarana izy a jereny tsirairay eo amin'izay ianao le tena naniny atsirabe tary tany iny le falery anao misy pastera amiteny mitomany be za dia ataonao ihany ny ataonao za tsy mitomany amin'izany jesosy jesosy tsy mitomany zany tsony le avana zao diso zany tsisy raha maso na tsika reto ary mba tonga any an-danitra any tsy mitomany zany tsony nefa tsika ary jereto vidanitsika nefa tsika ary tsy mpanjaka akory tonga any fa mety mpiandro varavarana na mety hitan'irolianisa zao jesosy ny ainy misy nefa natolony ny ainy misy nefa natolony zany hoe ny maximum ny zavatra vita nataony mipetraka eo ny rahany na fony ny ainy resy ny fahafatesana ny teniteny mihitsy ny azo fijaliana hoe tena tsy manan-keritsony ny azo fijaliana tsy manan-keritsony ny fahafatesana ny azony natao dia natao ny fony fahavelony dia nameny ny rahany tsisy tsony ny zany natao amin'i Jesosy ny rahany sy ny rano eo zany manoloana ny rolianisy manoloana antsika rehetrarehetra ny sakrifisin'i Jesosy mandray tsika faly izy tsy mandray tsika efa nalahelo tamin'izany izy dia efa nalahelo zao izy tsy malahelo zany tsony mijery izy ary miezaka izy maniraka ny anjely niraka ny fanainy masina mampitodika atsika fa tsy mitombona zany Jesosy malahelo zany ao an-danitra tsisy alahelo sy ranomaso zany tsony azonareo tsisy alahelo sy ranomaso zany tsony ao an-danitra Jesosy mifaly miaraka amin'ny anjely ho antsika faly be koa izy antsika tsy ho antsika hidinika ny varavarana izy mihitsy any tena tsy fantatronareo na iza aloha tsara mazava amintsika izay androany na hitenenan'olona ratsy Jesosy tsy malahelo amin'izany tsony izy ary nareo koa aza malahelo amin'izany hoe mainy Jesosy nay dia hitenenan'ireto olona reto ratsy tsy mampiovan'i Jesosy tsika zany mpanjaka sy tompony tompo foana iny ary na misy olona ray tapitrisa ary miteny ratsy ny anarana iny misy anjely analikisa sy tapitrisany ao an-danitra sy olo-maso ta manome voninahitra azy andro aman'alina tsy ahoan'i Jesosy zany olona miteny ratsy anazy tia-tany zany tsy mampiatsika ny tsy mampiana ny voninahiny tsony zany azonareo misy olona ray miteny ratsy ny anaran'i Jesosy eto anjely analikisa manome voninahitra olona 420 manimpisamboninahitra eo tonga ao an-danitra ao dina ny ampaheloan'i Jesosy amin'izany raha manompana Andriamanitra tsika dia hoy ny ten'Andriamanitra mo mahasoa ny olona va mo mahasoa an'Andriamanitra va ny olona raha manao ny sitrapony dia hoy ny ten'Andriamanitra tsy mahasoa an'Andriamanitra fa mahasoa ny tenany ihany tsika zany tabatambazana miandry tabatambazana amin'ny zavatra izay mahasoa antsika ihany tsy ry havana ndao hiova fijerintsika manomboka androany nasaintsika nanaovana fanasana ngezapetsika ary reto oloreto dia nandà tsy nanaiky tsisy ranomaso tsisy tomany vome ary inona ny tranga arak'ilay zavatra nyresahany mampiona teo vome fa tezerina atao anatin'ilay tompona fanasana zao ary ozy izy nanilaka amin'ny mpanompony izy no tonga ilay mpanompo dia nambarana dia tezitra ny tompo-trano ka nao tamin'ilay mpanompy hoe mandeha hanafaingana ho any amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto tanàna ampidiriny malahelo sy ny kilemana sy ny jamba sy ny mandringa miditra daholo amin'izay ny olona rehetra tsy tokony mba tafiditra tamin'ny fanasana sao dia mba zasy ianao zany sao dia mba zasy ianao ry havana no jamba sy malemy sy mandringa sy kilemaina sy ny jamba sy malahelo sy mandringa isika reto nge zany dia araroty
fa retolo reto tsy nitambatambazana ntsony reo hitanareo mampatongava moa nareo ia malemy sy mandringa fa reo niandro tsy okatokana satria ny jamba sy ny malemy sy ny mandringa sy ny mikily maina dia tsy tokony tafiditra ao amin'ny fanasany dia raha Jesosy ianao tsy tokony ho tafiditra fa sokafanao anao ny varavarana misisika ge ary zany mahatonga antsika eto amin'ny fandarana andramoka izao tsy manampy tamby olona izany ivavaka tonga eto ianao androany faly zay tsy tonga ianao rapitso mety tsy hitany akory ianao hoe tsy tonga satria izay mifantoka amin'ny olona zay tonga misy aminareo miteny elaela mihitsy tsy hita teo dia gaga moa elaela tokoa misy hoe fa nireo misy hitanay hoe elaela tsy tonga fa tsy maninona koa nefa satria tsy tombonao anay na faty antoka ao anay ianao raha tonga eto fa faly fotsiny izay miaraka aminao araka iran'ny mpanakanto rijaratsondrabe faly raha mba tonga ianao miantsoantso fa faly raha mba tonga ianao tsy tonga moa nareo atao ahoana fa zay faly mahita anareo raha tsy tonga eto nareo amin'ny latsinainy dia tonga fa amin'ny talata alleloia tsy tonga nareo talata tonga rehefa malalaka zay eto foana zay nafindra ny antso ny ovalalana ozy izy mampionina ny mpanompo ny ovalalana ny invitation loza tsy hanandrana ntsony reo olonareo izy ny tenin'Andriamanitra ny Matthieu 7:20 mampisaina anaty TNT Matthieu 7:20 andininy fa 2:20 ny vaton'izay ny vato zay nilavo ny mpanao trano dia izy rehefa natao fehisoro avy tamin'i Jehovah zao ka mahagaga io masitsika ary noho izany dia lazaiko aminareo esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany misy olona tany ambadimbadika tany nomena an'ity filazantsary ty fa tsy namokatra taminy fanontaniako mipetraka aminao mahafokatra aminao ve raha manaiky ianao hamokatra amin'izao fahasoavan'Andriamanitra izao menanao ny fitsarana mitondra vokatra ho anao ve ny fitsarana menanao ny fanasana mitondra vokatra ho anao ve nahita tsirony ve anao nahita fahatsarana ve anao alleloia mafindra aminao ny fanjakan'Andriamanitra misy olona angana nanao tsinitsinina an'io nahafantatra sy nalala ny fahamarinana fa nanao tsinitsinina fa ianao kosa nomena sombotsombo dia te hitady foana alleloia maniry foana dia tsy miteny anao arabaina ianao omenanao ny fanjakan'Andriamanitra alleloia hoy izy Matthieu 7:20 anefa niditra ny mpanjaka ty koa resaka fanasana anankiray koa ty izany mpinana dia nahita lehilahy anankiray tsy ny akanjo fitondra ny mpampakaram-bady nefa mba tafiditra atao ihany na kilemaina na malemy na mahantra na sahirana na jamba na mona na marenina ninona kilema rehefa tonga amin'ny fanasana dia manomboka manaraka lalàna amin'izay fa tsy hoe ianao zany nanana fahalemena zany ianao dia hitra hivavaka ianao dia ny fivavahana tehirizinao ny filazantsara tehirizinao fa ny fahalemena koa fikirinao fa mila miova ianao ozy ny ten'Andriamanitra manana koa azy amin'ny Apokalipsy 7:7 rehefa nibedy ny fiangonana atao Sardis Jesosy Apokalipsy 7:7 ka rehefa misy olona vitsy aty aminao aty a Sardis izay tsy nandoto ny fitafiany ary niarina andeha amiko mitafy lamba fotsy reo satria mendrika izy olona efa nitariana tary ambadika tary any Matthieu 2:20 ninasaina ange ozy izy tsy mendrika Matthieu 2:20 le olona lasain'ireo zany nisetina fa ho mendrika Matthieu 2:20 ozy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay nasana ny tsy mendrika za te teny aminao Andriamanitra tsy mitady olona mendrika na disy fanantenana azy ny olona mendrika ny jiosy dia mendrika fanandahan Jesosy na disy fanantenan'Andriamanitra tsy jiosy ngeny tediavin'Andriamanitra nompo azy tsony zao fa zay manaiky alleloia tsisy tsony na jiosy na tsy jiosy na andevo na tsy andevo
fa iza ny manaika aleloia. De tao amin'ny fiangonana Sardisy tao a tena nisy toetra ny be de San Jesosy ny fiangonana Sardisy fa nisy olona pahany vitsivitsy tsy nandoto ny fitafiny ary niarina ny taminy mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Aza miteny hoe zay te andavika ny olona fa tsisy manano zany tsony. Za rery ve ny aningana ivavaka ny fianakaviana rery efa niala tamin'izany kristianisme zany daholo za rery ve miaraha mandeha amin'Andriamanitra. Misy vitsivitsy ao mitady an'ireo vitsivitsy ireo. Andriamanitra ngery havanao malala tsy manantena hoe izao tontolo na de nomeny an'izao tontolo zao ary Jesosy. Andriamanitra efa mampatatra fa tsy izao tontolo zao novovonjy vitsy metezina mba ho isy an'ireo vitsy ireo ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Lava de lava mifandarantsika no any satria nafinaritra ny namelabelatra an'iny lasa de lasa ny fotoana fizarana fahatsapana. Ataonareo fohifohy fizarana fahatsapana fa ataonareo mafonja tsara. Haleloia. Mety ve davantsika hizara fahatsapana iny ny kantoko manasa anareo rehetrarehetra hiditra amin'ny fizarana fahatsapana. Tsy maninona na firy nareo miditra eo fa fizarana fahatsapana koa anisan'ny herin'ny toriteny de manasa anareo ary midira somatsara amin'ny fizarana fahatsapana. Manasa anareo rehetrarehetra ho tahin'ny tompany ianareo menakavy izay hizara fahatsapana. Jesosy hamaly fitianareo sahady. Haleloia. Amen. Tasika piditra ny olona voalohany hizara fahatsapana atao de metsika azy ny fitenenana tahiny tompo raharahatojo. Inona ary ny azonao lazaina androany inona nakasika anao tanatin'ny toriteny anao ny fitenenana. Tany Jesosy tsika rehetra de makasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny no tena nampianatra nampahery nampitombo fahalalana indray aleloia nampisaina be ampy koa. Ny tena zavatra nakasika anazy ny zavatra nitenen'ny zoko mampino hoe ny olona ny tsy maintsy nataony mividy tany mividy omby mizaha omby nanao an'izao zavatra ranomofo sy ny sisa fa ny Jesosy ny tsy maintsy de manisitrapon'Andriamanitra. Aleloia. De tena nakasika be anazy zany hoe tokony vana le tsy maintsy ataontsika de tokony sitrapon'Andriamanitra fa tsy ary amin'le tsy maintsy de amin'ny ranomofo be fotsiny tena nitondra lesona ngeza be fa makasitraka anareo mivady de tahiny Jesosy. Aleloia. Makasitraka indrindra andralatojo fa anatin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manakile pasoavana any amaly fitianao mitombositra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany de mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Tsara be mifahatsapana fizarana fahatsapana sady nasinao zavatra nitenenina mampina ny zavatra niteneniko araka le fangatahana maly. Mafinaritra tahiny tompo. Dao mpandrotsika indray any abavintsika manaraka Ranabavy Rodriguez Aingonirina. Inona ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera ny fitenenana de manona fetana Jesosy Kristy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny fa tena mampisaina be de nandro zany tena zavatra tena hoe nakasika be anahy de tao amin'le Isaia 29 tena marina tokoa fa ny olona zao tena hoe mitady bisikero foana ialana rehefa hoe zavatra an'Andriamanitra. Nakasika be anahy hoe raha misy taratasy fotsy zao misy soratra de misy tombo-kase de asaina misy olona mahay mamaky teny de hoe le tombo-kase no eksikiziny tsy amakiana le teny fa raha misy kosa nefa olona tsy mahay mamaky teny de tena hoe tsy fahinana le mamaky teny de zany mihitsy tsika ankehitriny hoe rehefa hanao zavatra asan'Andriamanitra de mahita olana ialana foana fa tena hoe tsy mahay manaraka fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny tena nakasika be de mankasitraka indrindra ho an'i Jesosy voninaika. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao Ranabavy Aingonirina Rodriguez. Andriamanitra manakile pasoavana maly fitianao de mitombositra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Saotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra ny ahamaly fitia anao sy ny ankonanao. Aleloia. Io fa tafiditsy ny Charline raha avanao manao tompo dao metsika ny Charline ny fitenenana fa sambasamby izy mba tafiditsy androany anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na me fitenenana
ny fahatsapana mba azoko teo pastera dia ilay nakasika ilay teninao hoe raha reo olona reo izay nanda ny tenin'i Jesosy raha nanatrika marina nandeha tamin'ny fanasan'i Jesosy io tena azo antoka fa nare sirony be mihitsy izy ny amin'ny tenin'i Jesosy noho ny hevin'ilay nanda. Dia mankasitraka pastera. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny Sarindrina mandrapatonga ny nijereko ny sarinao moa na amoako ny sarinao dia efa tapitra ny fizarana fahatsapana fa dia mialatsinitsy ny sary Andriamanitra ny amaly fity dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany isika menakavy. Alleluia. Tongarany fotoana hoantsika anaovantsika hira mialohan'ny anaovantsika vavaka satria efa lasa dia lasa ny fotoana araka ny teniko teo misaotra n'Andriamanitra tsy tapaka ny fandarina nefa ny ekray tokony tapaka fa dia nitahian'Andriamanitra. Laso misy hira alefantsika ity. Zao ny titran'ilay hira: anjaranao ny safidy. Alleluia. Nefa tena tsy mety alefa ilay izy satria tsy atao anaty ordinateur ilay izy. Misaotra betsaka ny ranambavy mamilo tsika naneka nolotra izay izay fa tsy afaka ny lafin'ny teknika dia tsy afaka alefako ilay izy satria tsy atao anaty YouTube. Dia zao ary ny ataontsika: inona ary ny misaotra rehetra amin'ny fankasitrahana, misaotra rehetra amin'ny zavatra rehetra. Ndaontsika hijery anankiray atao na dia tsara be ary liran'ny ranambavy mamito hoe tena mety tokoa izay ny titran'ny hoe anjaranao ny safidy dia tsy afaka sitsika anona satria tsy atao anaty ordinateur. Dia mangataka aminareo ary inona ary ny hira hitanareo mba mifandraika amin'izany. Atao mba sitsika hira anankiray mifandraika amin'ny toriteny alefantsika mialohan'ny hidirantsika mivavaka. Androany tsika tonga dia mivavaka amin'ny firenena vao tapitra ny hira tonga dia mivavaka amin'ny firenena angamba efa lasa dia lasa tsy inona ny fotoana tsitsy fa misy tapelintsika io feno roa atiny roa tanteraka. Inona ary ny hira hitanareo fa mety? Alleluia. Dia andao alefantsika izay hira izay ifanaovantsika veloma sy hidirantsika mivavaka. Inona ny hitanareo hira mifandraika amin'izany tononkira izany, izany toriteny izany? Alleluia. Izay andro izay. Inona moa izay hira izay hoe izay andro izay? Izay andro izay. Inona moa ilay any Zokiama tao? Izay andro izay. Andao angamba ny hira mampionona marina ny alefantsika mba manana artistintsika eto sa ahoana izy nareo? Sady mba hampisaitsainy ity hira ity. Misaotra nareo rehetra izay nitondra fa za koa izany mba sady mividy ihany. Dia aleo mba io hira io no ataontsika, andao mba ataontsika ny hira mampionona io mba sady mifanaraka amin'ilay izy mba hiran'ny olona eto amintsika sa hozy nareo? Alleluia. Dia mankasitraka anareo dia mialatsiny anareo izay nanoratra fa aleo androany mba ity hira ity tokoa alefantsika fa hitako hoe tena mety amin'ilay izy tokoa. Tsy hoe satria mampionona vadiko dia ihanona fa izy koa ary mba marary dia aleo mba mety afapo fa ilay hira koa tena mifandraika amin'ilay izy. Izay ataontsika ny hira mampionona dia aorianan'ity hira ity tsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena. Alleluia. Meno finaritra tao ary tsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Fafitiavana mandrakizay no nitiavana isiana io fititsimila sangany na hoe vola hotakalony fomany sy ny fanahy izay volonanoko azy mila Analansika tauchazikyu Sanavaniro Fauta
Isotranao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany isotranao ny fataterahan'ny fotoana teto androany misaotranao zay Jesosy tsy tapaka ny fandarana misaotra tamin'izay rehetra voalaza misaotrany amin'ny fahasoavanao misaotrany amin'ity fandarana androany ity misaotrany amin'izao andro fitsarana misaotrany amin'izao andro sabata izao misaotrany amin'ny teninao misaotrany amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto androany voninahitra reo anao Jehovandriamanitra taio ny teny zay voatory teto androany mba tsy hisy olatsaka-ndalana tsy hisy voazagniko ny vorona mpiasa fa moa avy zato eny ho fiainana mandrakizay aty anatinay misaotra ray eo halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena ampandrotsika raha Jonatana ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mbola iaraka ivavaka antsika Jesosy malala tsara indrindra mbola misaotra betsaka anao Jesosy amin'izany teny izay nomenao zany androany dia araka an'izany mitondrokira zany tokoa Jesosy dia aingana izy Jesosy tena anara loatra Jesosy mbola manana fahefana zay mbola manana fahafana Jesosy say anao ny asanao dia tena hoe anara loatra Jesosy tsy anao tsy ramina ny asanao Jesosy tsy ho ataonao tsy ho ataonay tsinotsino zany hoe manompo anao zany Jesosy fa tena hoe ataonay oloha laharana Jesosy eo amin'ny fiainanay ny fanompona anao Jesosy malala ao satria Jesosy zay dia teo voafonjy teo any aminao zay raha ho avy ny andro farany Jesosy dia zany mba faniriana rehetra dia tonga eto amin'izao angaharan'izao dia ankehitriny koa Jesosy dia mbola mitondra mba havaka ny firenenay Jesosy tsisy miafina aminao zany firenena zany be da be ny zavatra miseho amin'izany firenena zany Jesosy ao ny fahantrana ao ny Jesosy ny zavatra maro ny aretina tena hoe ny zavatra ratsy rehetra Jesosy dia hitany amin'izany firenenay zany dia ankimy eo am-pelantananao Jesosy zany firenena zany tena hoe hiverina aminao Jesosy ireo malagasy tsisy vahaolana ankoatran'izany Jesosy efa tsy miverenana aminao ihany nanaovana sitraponao ihany fa raha zany dia potika Jesosy satria mbola manjaka ao mpanompontsampy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy dia tena hoe misy amin'izany firenena izany dia mba vangio Jesosy mivondro malagasy tena hoe hiverina aminao hitodika aminao anao ny asanao Jesosy dia mba tena hoe
Madagasikara ho anao tokoa ny Jesosy malala. Ao mpitondra rehetra Jesosy, na mpitondra fivavahana zany, na mpitondra firenena, na mpitondra fokontany, na ilay mpitondra rehetra Jesosy dia aoka ny hiala ao anatin'izy ireo Jesosy sy ny fitiavan-tena, fa tena mba hoe hevitra an'izany firenena izany, hevitra ny olona tsirairay avy, tena hoe hanjaka ao anatin'izy ireo ny fitiavana dia mba hampiroborobo an'izany firenena izany Tompo malala. Dia misaotra Jesosy, mino aho Jesosy fa enao izany vavaka izany, efa hiasy ianao izao naman'izao Tompo malala, hikasika amin'ny fondro tsirairay avy ianao Jesosy. Ny voninahitra dia anao irery amin'ny tombo tsara indrindra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka ny rahalahy Jonathan, tsika tena najainy rahalahy Jonathan mihitsy ny taimihinana napetraka teo adiny roapila tapotra ny fandarana, tapotra ny vavaka. Andriamanitra marify teanao dia tahin'ny tompo isika rehetra, misaotra antsika rehetra tonga teto. Raha mbola tsy tonga amin'ny Roland Jesosy ka tahin'ny tompo firenena soamatsara tsika dia oretina antsika rapitso amin'ny 9 maray tsika dia efa eo reto satria amin'ny fotoam-bavaka ny Madagasikara moa tsy jofontsika ihany koa. Akiradio.radio1 Akiradio.radio1 afahanao mely no zavatra akiradio misy toy izay isaka inadintelo amin'ny 2:24 maraina, amin'ny 2:24 rapitso ilaitsika miona misaotra anao anatriny hatramin'ny farany. Bon sabat tsika rehetra, tahin'ny tompo daholo. Halleluia, amen.